midy le robinet zany sao de zay koa no mampidy azy le tatitra avoakany ohatra io moa miteo io satria mbola ho avy io ny andeha ametraka ny programme anaingy any vola zany misy leve ho ataon'zareo ho iteo moa ny efeny fa ny zava-misy fotsiny a na inona zava-misy a dia ao anay amin'ireny firenena émergent reny rehefa miala tamin'io pacte io mandrapatonga amin'ny programme mametraka ny vision président de la république mazava ohatra zao vo tamin'ny 16 octobre ity nahazo famatsim-bola amin'ny programme émergence Tanzanie 10 milliards de dollars nen'ny Sénégal émergent PSE moa ny azy programme du Sénégal émergent nahazo tamin'ny heritaona vitany levé de déblocage teo amin'ny 8 milliards de dollars teo zany ny fomba fijery amin'izao fotoana zao nata programme ary io mipetraka amina drafitra mazava mihitsy fa eto a dia somary nijerenao kely le satria tapaka le jiro mialatsiny fa ny zavatra tiako iavina momba n'le féranson alala raha tsaronao tsara da hoe 100 millions de dollars tokony nazo mihoatra zay satria misonona metraka an'izy tany amin'ny place boursier mba raiso kely eny ty resaky ty tompoko mba ino tsara ary vahoaka mba jerevy hoe fera fotsiny fa imagineo le ile parse ao misy pétrole ao misy gaz mba rembeony ao karaha io fotsiny ny appel d'offre amina autorisation permian'io 100 milliards de dollars ny azony gasy ao anatin'ny roa volana milliards de dollars dinio kely zay ary tonga dia mipetraka mazava zay kosa no gambany tsara resany eto zany satria zay ny mamay an'ireo frantsay reo e azave raga dia tsisy tahotra tsisy senatra efa nay madiodio ny le parsa tsy misy idira malagasy tsony ary rehefa manao exploitation zay manaingy malagasy zany a sarotra mieritreritra azy zany misy lalànany io araka nyvoalazan'ny monsieur ravonson célestin teo dia efa neken'ny ONU io efa tokony amena Madagasikara io daolany ibana miverina ndray ao anatin'ny sainy malagasy le hoe faiza mariny ty fahafahanay ty e zay nefa tsy kolonie tsony e raha marena reo efa napiditra n'le resaka ihany ianao tiako evina hoe azotsika mahavelona ny Madagasikara antaonany maro mihitsy ny fitrandrana n'io tsy mbola exploitation kory ndresako teo nametraka exemple n'le féranson lala matsy teo raha misy manapahaizana malagasy misy zany mahay an'io bourse io international vetivetika kely zany ao anatiny sy mihoatra ny 6 mois satria 2 mois ny azy dia nahazo zany hoe aingakaingany io tsy ohatro zao tsika kadio zay ry vahoaka nahoana ny tsy rararisa be mihitsy taoriana ny fanehoan-kevitry ny masoivony frantsay iny hoe any frantsay ny zavatra ohatran'ireny a ny antony aloha voalohany indra tsy dia mazava amin'ny vahoaka loatra io ile parse io inona fanarana tamin'io tsara ho fantatry ny vahoaka rehefa navoaka ny andriamatoa ravonso teo fa efa nekeny ny ONU hoe any malagasy io ary mivoaka didy zany fa raha ny re dia tsy nekeny frantsay le izy tsy nanaiky ny frantsay hoe tsy any amin'ny ONU tondra reny fa aloha ataonay fifanarana bilatéral dia nanao contestation zany la France no ny antony fantatsika zany amin'izao fotoana zao dia teo dia ny antony teo a reporté foana le ohatrany hoe fitsarana an'le izy fa ny zava-misy ny mampalelo dia tsy andrenesam-peo akory ny mpitondra amin'izao fotoana zao rehefa miteneneny ny ambasady mbola tsy voaresaka tao anatin'ny 70e ny assemblée générale ny ONU farany teo mbola reporté fa na izy zany na tsy zany misy resaka souveraineté io fiandrianam-pirenena nesorona tao anatin'ny ordre du jour zany hoe tena namboary mihitsy aso misy lobbyina ataon'zareo any miaraka amin'ny anina fa tokony hoe ahoana no tokony ho fietsika rehefa ohatran'ireny manana droit ianao exercer ny souveraineté anao le droit d'exercer sa souveraineté inavy momban'io a dia miaramila ohatra dia ohatrany hoe ny lafin'ny ranomasina sika fa am'ty tsy afaka manotro sika dia aty amin'ny droit d'exercice ny souveraineté amin'ny lalàna nitondrana azy ino io zavatra io a raha vao ny teneniny ny ambassadeur de France de naverina nody tsy de zay loatra fa tsy maintsy interpeller ny ministère des affaires étrangères bien sûr ampanatsony inona ny tianao ho lazaina amin'iny tsy mihoatra 24 heures akory azavao kely a satria itsika ane mbola en litige mbola tsisy tompony io
zany hoe efa tokony ho anay fa nareo tsy d'accord ka nahoana nareo no afaka amin'ny teny hoe efa anay madiodio efa manao exploitation zay aizahoaiza zany a souveraineté aizahoaiza zany a le lalàna mipetraka nazo Madagasikara io rehefa vitsy zay dia tsy interpellen'ny ministère des affaires étrangères izy fa convoquen'ny filohan'ny république de io zany de afaka manambara médiatisé zany a hoe izao marina en toute transparence no tiany alazaina amin'iny a de ny filohan'ny république manambara ny heviny hoe tokony ho zao izy tokony ho reny vahoaka marina aizahoaiza io dossier izy par so avy eo ny président de la république manafatra na mialerté an'ireo communauté internationale zao marina io dossier io zay ny zavatra tokony zavanisy vao nanonona an'iny izy fa tsy avela mangatsitsika de ohatrany tsy ninona de vahoaka nefa efa mafana be raha ny tokony ho izy a ny atao hoe droit d'exercice de sa souveraineté raha ny tokony ho izy dia voalohany indrindra mafaka manifester manambaran'ny heviny eny amin'ny azo atao zany a mba imaginenareo mba eritrereto hoe afaka manambarany heviny ny afrikanina indray any Afrika tany Frantsa no midina an-dalambe tompoko miteny hoe angalarin'ny frantsay ny leparsy Madagasikara tsika eto ahoana mamenatra ne zany